Tsy mahay mifidy olona iara-iasa amin'ny Praiminisitra Christian nandritra izay taona niasan'izay. Lasa any amin'ny zavatra tsy misy dikany ary tsy azon'ny vahoaka tombotsoa no lahara-pahamehana ho an'ny mpitondra fanjakana hatramin'izay. Mihiba avokoa ny mari-pamantarana andrefesana ny fandrosoan'ny firenena iray raha jerena ny eto Madagasikara. Niakatra hatrany ny tahan'ny fahantrana. Tsy nahavaolana araka izany ny governemanta hoy ny filohan'ny antoko FMI Malagasy na ny fahefa-mividy no ilain'ny Malagasy Jean-Jacques Ratsetson sady Paitokarena. Tsy manana olona azo antoka iara-iasa aminy ihany koa ny filohan'ny pirenena raha ny zavatra hita mahatonga ny mbola mametraka ny Christian iara-iasa aminy. Ty mijery ny fiainam-bahoaka mihitsy ny fitondram-panjakana. Raha misy zavatra mba mivoatra teto, mba nisy zavatra mivoatra dia fiakaran'ny fahantrana. Fitombon'ny olona tsy ampy sakafo. Fitombon'ny olona tsy afaka mitsabo tena. Fitombon'ny ankizy miala ny ampianarana, tsy manambola intsony ny ray aman-dreny dia mijanona mianatra. Zany no mitombo eto. Ny fitombon'ny tsy fandriam-pahalemana. Zany rehetra zany no mitombo. Zany ve bilanao tsy mahavita azy ny Prime Ministre io. Tsy fantako inona mahatonga andrala io foana no atao eo. Tsy mahay io Prime Ministre io amiko. Impiry izy ny teny an'izay tokony miakatra any amin'ny filoham-pirenena koa ny visible. Isaky ny manova gouvernement izy dia hitanareo fa ity ny tena mety. Nanao miantso ny olona izy andefa CV. Lazainy fa misy amin'arivo ny tao. Rehefa n'olo gouvernement tahaka izany izy tsy tokony maka fotoana be dia be fa le ao fotsiny izy ao izy maka. Ireo olona rehetrarehetra nadefa CV ireo ao fotsiny izy maka. Fa dika zany matoy izy nanao izay tsy manan'olona ngezy. Olona tsy manan'olona ianao, tsy manan'hevitra, atory ianao tsy mihaino. Tsy maintsy hisy ny fipoahana ara-tsosialy araka izany raha ny zavatra hita eto Madagasikara no jerena manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka ankehitriny raha ny nambarany Jean-Jacques Ratsetson. Io angeny efa rano na hoe na aingany za tsy afaka miteny anatin'ny 4 volana io na 4 herinandro tsy maintsy hisy fipoahana sosialy eto. Rehefa hitan'le olona izy fa mandroso izy maty, miverina izy maty, androso amin'izay ireo olona ireo. Dia zay nisy ny fipoahana sosialy. Dia mivavana ireo amin'ny fitondrana hoe misy mitarika io fa raha tsisy mitarika io sarotra be no mamono ny afo. Ny fanafoanana ny marché interbancaire de devise na ny midy no vahaolana ho an'ny mpitondra fanjakana ahafahana mitazona ny fahamarina toerany ny isandambola malagasy ary ankarina ho 200 isanjato ny isandambola ahafahana misoroka ny mety fiakaran'ny vidiny